La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. vous présente Nivava. Noltranao ny fampalalam-baovao. Raraka tsy atrika ny kanina roa amby roapolo sy roa arivo ny bareny Madagasikara misaraka Adsala aotrany ohatra isika sy Niger androany tany amin'ny kanjany barika dimy Tomasina fandresena telonoray kosa no an'ny Côte d'Ivoire sy Ethiopie. Fen'ny hôpitaly mandray ny mararin'ny coronavirus antony nanokafana indray ny CTC Mahamasina raha ny fanazavana misokatra 4 ora amin'ny 4 ora ny centre ary ireo forma modéré ny coronavirus no raisina any an-toerana. Manoloana ny fianaky ny valanaretina coronavirus ny fampidinika tamin'ny filoham-pirenena ireo mpikambana amin'ny FFKM ny maraina teo afaka mandray fepetritra mifandrify amin'ny fiangonana raha ilaina zany araka ny fanambarana nataon'ny FFKM. Karazam-bokatra miisa 4 taona maro avy ety Madagasikara no naveriny vondrona Europeana no izy ahitana ireo pesticide izay efa tsy eken'ny tsena Europeana intsony. Isan'izany voamaina toy ny tsaramaso, lonjy ary koa ny vanille sy ny letchi. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena efa mahery ny 500 ny olona maty nanomboka ny volana febroary vokatry ny fifandonana eo amin'ny ponina any Birmanie. Firenena maro no manameloka ny zava-mitranga any amin'ny toerana. Ny andeteny revatra. Fanaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolon'ny kitra avy hatrano hanimbotsika ny vaovao dia raraka tsy atrika ny kanina 20 sy 2 arivo ny bareny Madagasikara. Ansaraka Adsala ohatrany ohatra isika raha niona tamin'ny Niger androany tany amin'ny kanjany barika dimy Tomasina fandresena telo sy ray kosa no azony zareo ivoariana raha niona tamin'ny Ethiopie. Henri Flory. No tanterana tamin'ny tolakandro teo tao amin'ny kanjany stadion barika dimy Tomasina ny andro fa enina farany iadian-toerana ho an'ny kanina 20 sy 4 arivo taranja baolina kitra izay niaona ny bareny Madagasikara sy ny MENA ny Niger. Tsy tafita ho any amin'ny kanina 20 sy 4 arivo ny bareny Madagasikara raha toka nisaraka Adsala samy tsy nisy ny tokony roa tonta. Raha ny firafitry ny mpilalao ny bareny Madagasikara teo ambony kanja voalohany nanova paikady sy nanova ireo mpilalao 1.7 joro voalohany ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Napetraka ihany koa ny composition 1-3-5-2 ary mbola voatazana ho mpiandro Tsatobi Melvin Adrien. Tany am-piandohana ny fanesesy ny fanafiana ho an'ny ekipa rotonta. Malagasy atsany aingana daingana rendekeny ahoana tsy minombo tsara aingana andre aloha Jérôme Mombris aty arina aty sy Manserve mety tsara aloha zao taka mahita tsara indray eo amin'ny Ravelson dia tsy maintsy mandala ho aminy aloha zay bôly zay. Ravelson malalaka tsara dia mandefa ny amin'ny Metany Raverinao amin'ny Ravelson mbola ty amin'ny kianjantsika malagasy dia Ibrahima Mada saika amin'ny lalao any amin'ny sisiny havanana any aloha sika malagasy. Taorian'izay nandry tanteraka ny ekipa malagasy ary nampiseho ny fahaizany Ryan Ravelson sy zo tsara teo ampovoan'ny kianja nampiany Romain Metany raha tany amin'ny sisiny sy ny maro hafa. Ambony tanteraka ny possession de balle ho an'ny malagasy ary ny famaly ny fanafiana teo amin'ny rotonta. Teo amin'ny minitra faha 4 no sekapitra bola voalohany ny malagasy tamin'ny alalan'ny Jérôme Mombris ifaniva Ima. Tsara ao amin'ny Ravelson Zotsara Metanira ihany miatsara aloha zany dia ao amin'ny Zotsara mapity ao anaty vato réparation ao amin'ny vatony Mombris tsy maty mbola tsika anzay rehefa nevima dia ahoana tsara ne zany ho hitatsika famerenana ny résidence zille daka teo intova Mombris dia notsenaindakapy. Nisaraka samy tsy nisy ny toko ohatrany ny rotonta nandritra ny 2020 ny fizaram-potoana voalohany teo amin'ny fihaonany bareny Madagasikara sy Niger ity.
tana misy fizaram-potoana faharoa nanova paikady ny ekipa Niger ary nisesisesy ny fanafiana ho andry zareo. Teo amin'ny minitra fahatelo amby 20 no saika-piditra bola ny Malagasy tamin'ny alalan'ny Ibrahim Amada ary nitoetra ny fanafiana teo amin'ny Malagasy. Namaly ny fanafiana ny ekipa Niger tamin'ny alalan'ny fametrapetrahana ny fanafiana maro samihafa. Mpilalao maromaro ihany koa no nampiditra ny mpanazatra Nicolas Dupuis tao anatin'ity fizaram-potoana faharoa ity. Ny fanesisesy ny fanafiana ho an'ny Malagasy tamin'ny alalan'ny Motanir, Bolide, Zotsara sy ny maro hafa. Nateo aza niezaka nataon'ny mpilalao Malagasy tsy tafitany amin'ny kanina 2024 isika raha toa ka nitady fandresena isika tamin'ity lalao ity. Na izany, nanokatra lalana ho an'ny Bariny Madagasikara et Côte d'Ivoire izay nandavina ekipan'ny Etiopia tao anatin'ity lalao ity izay nifanindran-dalana tamin'ny lalao ny Bariny Madagasikara tao amin'ny kianjaben'ny Barikadimy Tomasina ao. Tsy ambinina araka izany ny ekipa Malagasy ho an'ny amin'ny kanina 2024. Tsambinina ny atrika ny kanina 2024 ny Bariny Madagasikara raha nambaran'ireo mpankafy. Akoatra zay dia marany koa ny lesoka mila arena raha ny fanazavana atrano ry Florian. Tsapa sy hita nandritra ny lalao izay nitanterana ny tolakandro teo tany Tomasina izay niadao ny Bariny Madagasikara sy Niger niezaka sy ny fahavonona ny mpilalao malagasy hitandry fandresena. Hoy ireo mpankafy baolina kitra tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM ny hariva teo. Tsy ambininy hiatrika ny kanina 2024 isika malagasy. Nateo aza ny lalana mazava nomeny Côte d'Ivoire atsika raha ny nambaran'ireo mpankafy hatrany. Lesoka maromaro ihany koa no mila arena raha ny fanazavana. Félicitations, félicitations. Nisy match le tao alohany tena tsy mitovy le shoot tamin'le farany koa le tena leza. Nisy fiovana be teo amin'le na dia tena efa manana tamin'le fahitako azy tena nanao ny toerana fa misy zavatra tiako hoe mbola tsy tomombana angamba fahitako ny mpilalao Bariny Madagasikara aloha zany tokony mila fanamboarana fa tsy mitovy be amin'le anavany efa safirana io izy ka zao ohatran'le zanty totanana na vita tsara mihitsy virazy ihany ohatran'izay. Olona tena mahay mamompo baolina zany tokony jerevana. Misy bankely zay zao atao amin'ny jeto madin tokony nanao le ry. Fa le izy zany ohatrany tsaiko zay resaka tany hoe tsy maintsy karolisy dia manevema dia tsaiko hoe lakotsiny fa fijeriko zany hoe tokony le spécialiste na by mihitsy zany na fidiriny. Tsy tafita any amin'ny kanina 2024 araka izany ny Bariny Madagasikara. Nateo aza ny fandavon'ny Côte d'Ivoire ny Etiopia izay isan'ireo lalao nanosika antsika hiatrika ny kanina 2024 izay. Amin'ny manaraka indray araka izany no manao misimisy ny Bariny Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia feno ny hôpitaly mandray ny marary ny coronavirus. Antony nanokafana indray ny CTC Mahamasina raha ny fanazavana azo. Misokatra 420 ora amin'ny 420 ora ny centre ary ireo forme modérée coronavirus no raisina eny an-toeran'ny alarana efizao. Nambaran'ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta fa ny fitombon'ny isan'ny olona mitondra ny valanaretina no antony nanokafana indray ny CTC miisa 2 ny eny Mahamasina sy ny eny Ivato. Miankina amin'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay avy, ny mety iverenana amin'ny fioboana tanteraka na tsia, hoy ny Praiministra nandritra ny fandalovany teny amin'ny CTC Mahamasina mialohan'ny fisokafan'ny hariva teo. Efa lazainy ombienombiny fa ny fandraisana antanana zao ady zao dia misandraka amin'ny fandraisana ny adidy ho an'ny olona tsirairay. Betsaka ny fepetra maro efa niraisina. Ohatra zao mba tokony hitandrina ny any amin'ny taxi be rehetrarehetra reny mba tsy hatongavantsika ny amin'ny fepetra zay sarotra kanefa rehefa ilaina zany dia resitsika zany satria ny ain'ny malagasy dia zava-dehibe. Ny raha mba tsy tongavantsika ny fiobona tanteraka dia mbola manao atsirava avoaka malagasy ny tena. Ny amin'izay tokony fandraisana andraikitry ny tsirairay zay ary mba ahafahan'ny olona mba miaina ataoko hoe mba malaladalaka zany ny fiainana avoaka malagasy. Tsy sintsony ny olana amin'ny tsy fahampin'ny oxygène raha ny fanazavan'ny Praiministra, efa misy ny lamina napetraka manoloana izany. Fotoana zao amin'ny lafin'ny oxygène satria marina fa tena ilaina amin'ny
toeram-pitsaboana rehetrarehetra ny oxygène. Tsika dia manana générateur, ohatra ny eto Antananarivo amin'izao fotoana zao, betsaka amin'ny hôpitalintsika roa manana générateur, zany hoe manana milina zay mampiodina ary mamokatra ny oxygène. Zavatra misy efa miodina amin'izao fotoana zao ny orinasa mpamokatra izy reny. Izy reny tsafenina fa tsy maharaka amin'izao fotoana zao amin'ilay filana zany. Ny zahantsika ny hoe fampiresaka amin'izao tsika amin'izao fotoana zao mba hialana amin'ny réquisition, mba izy ihany no mahita ahoana ahafahany miasa bebe kokoa. Ohatra zao manao car zareo dia miasa 24 heures sur 24, dia amin'izay fotoana zay dia mamokatra oxygène maromaro zareo anatin'ny tavoahangy maromaro ahafahantsika manampy. Forma modéré ny coronavirus miisa 200 no raisina eny amin'ny CTC Mahamasina raha ny fanazavana. Miisa 430 ireo mpitsabo miaramila, 450 ireo mpitsabo mpanampy ary 490 ireo élèves officier mandray eny amin'ny centre. Akoatra izay ny mpitsabo avy amin'ny BIS, efa nampitombona ihany koa ankilany ny toerana andraisana marary ny coronavirus any amin'ny faritra Aboeny raha ny fanazavana ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa hatrany. Tafekatra hatrany amin'ny 10 tapitrisa ariary ny vidin'ny concentrateur d'oxygène amin'ny izao fotoana izao. Tsy maharaka ny tinadiny tolotra raha ny fanadadiana natao. Ireo olon-tsotra manan-katao amin'ny ankapobeny no afaka manjifa izany. Michel Arnarzo. Olona 3 isan'andro farafahakeliny no mitady sy manjifa concentrateur d'oxygène amin'ireo mpanjara, izany amin'izao vanim-potoana fipariana hivalinaretina Covid-19 izao. Tsy maharaka ny tinady intsony ny tolotra raha ny fanazavana. Amin'izao aloha izay tena rupture lany tamin'ny herinandro daholo ny concentrateur, fa tamin'ny mbola nisy ilay izy dia ataoko hoe teo amin'ny minimum 3 personnes par jour, olona 3 isan'andro miantso anay zany amin'ilay demandin'ilay izy. Fa taloha raha ohatra ka hoe tamin'ilay première vague iny ohatra dia teo amin'ny ataontsika hoe 1 personne par semaine ohatra. Ny tena naka taminay zao tamin'ny première vague, hôpitaly ny tena nakabetsaka. Particulier zany ataoko hoe teo amin'ny 25% particulier ny vidy dia ny 75% ny hôpitaly. Tamin'ity deuxième vague ity tena particulier ny betsaka. 5%. Ataontsika hoe mifamadika amin'izay indray ilay izy, satria efa matahotra ilay olona mandeha hôpitaly sy ny sisa dia aleony izy any an-trano no mitsabo tena. Misy roa amin'ny ankapobeny ny karazana concentrateur d'oxygène misy, ao ireo mila herinaratra na concentrateur d'oxygène à usage courant, ary ireo izay afaka entina mandeha na ny portatif. Miankina amin'ny tahazakany sy ny toerana manamboatra azy ny vidiny, misy mahatratra amin'ny 10 tapitrisa ariary. Amin'ity deuxième vague ity nidina prix anay satria tamin'ny première vague mbola tsy dia taxé ilay izy teny amin'ny douane. Dia nefa izay nanafatra tao anatiny iny dia mbola avo ny prix, tafakatra hatrany amin'ny 7 millions d'ariary tany, fa amin'izao zany ny prix efa eo amin'ny environ ny 4 millions d'ariary, 5 millions d'ariary. Fa miankina amin'ny capacité an'ilay izy indray satria misy hoe 5 litres, 10 litres, dia ny provenance koa tena miankina be amin'izay koa ny prix an'ilay izy. Misy eo amin'ny 4 millions 500 000 ariary eo, misy qualité zany ilay izy, misy mora simple, le tonga dia tsorina hoe mora simple, reny ilay provenance en Chine, fa misy ny provenance en Europe, qualité tsara ilay izy, somary lafolafo kely ny vidiny any amin'ny 5 millions 500 000 ariary, 6 millions d'ariary, 5 litres ny resaka eto. Fa misy ny 10 litres indray tafakatra hatrany amin'ny 10 millions d'ariary ilay izy. Izay mividy, ny olona mividy aminay zany ataoko hoe olona somary le manan-katao, satria tsy ho takatra ny be sy ny maro mihitsy ilay izy raha izay vidin'izay. Arak'izany tsy ny olona rehetra no hanana fahefana hanjifa concentrateur d'oxygène, antony hanamafisina ny fanajana ireo fepetra sakana entina misoroka ny fipariana hivalinaretina Covid-19. Latsahivina oxygène 400 litatra isan'andro no ilain'ny vatan'olombelona, mandina ny 450 isan-jato hatramin'ny 550 isan-jato kosa ny tany oxygène amin'ny antonony ao anatin'ny ran'olombelona iray.
tsy mitsaha miakatra ny antotanisa mivoaka isan'andro raha ny fivoaran'ny valinaretina eto Madagasikara. Omaly miisa 570 indray ireo tranga vaovao. Sivy namoneny tamin'ny izany Sabrina Rarson. Araka ny tatitra nivoaka avy eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka androany, miisa sivy ireo namony ainy vokatry ny tsimikaretina COVID-19, 570 ny tranga vaovao ary 500 no sitrana somatsara. 520 ny isan'ny fitiliana vita omaly ka nahitana ireo tranga 570 vaovao ireo. Tahaka izao ny fitsinjarana 720 avy eto Analamanga, 20 avao amin'ny faritra Diana, Ray tao Sofia, 3 ny tranga vaovao tao amin'ny faritra Itasy, tao Analanjorofo nahitana tranga 2, Atsimo Andrefana nahitana tranga vaovao 3, tao Sava miisa 7, faritra Boyeny 7 ihany koa, nahitana tranga vaovao ray tao amin'ny faritra Matsiatrambony, 2 Alaotra Mangoro, ary amarana anazy 40 no tranga vaovao tao Antsinanana. Ireo nodimandry kosa 3 teto Analamanga, Ray Diana, miisa 4 nodimandry tao Boeny ary ray tao amin'ny faritra Antsinanana. Amin'izao fotoana izao, 524 ny isan'ny olona manaraka fitsaboana ary 570 ny olona ao anatin'ny tranga misy fahasarotana. Tsy ahivina, 570 ny tranga vaovao tamin'ireo fitilinana tao omaly, 500 ny sitrana ary 7 no lavin'ny valanaretina COVID-19. Manoloana ny fianaky ny valanaretina coronavirus ny fampidinika tamin'ny filoham-pirenena ireo mpikambana amin'ny FFKM ny maraina teo. Afaka mandray fepetra amin'ny fanandrify amin'ny fiangonana raha ilaina izany araka ny fanambarana izay nataon'ny FFKM ny alarana efsa. Miamafy ny valanaretina ka tokony hitandrina ny tsirairay avy araka ny fanambarana nataon'ny mpikambana teo anivon'ny FFKM taorian'ny fionan'izy ireo tamin'ny filoha Andry Rajoelina teny Ambotsoroatra ny maraina teo. Fehezina amin'ny teny tsotra moa zany dia ny hoe ny samy andraisany tsirairay andraikitra manoloana ny zava-misy izay mivoatra aingana dia aingana tokoa ry fatatsika ny fiatraikany va dia tena mafy ka dia aprisihana hatrany ny fanamafisana amin'ny fepetra samihafa izay fanambara ary manandraikitra amin'izany koa fiangonana dia mampirisika ny vahoaka kristianina sy ny vahoaka malagasy rehetra mba samy anamafy izay fanandraisiny izay dia ireo fepetra toy ny ara-pahasalamana, ny fikajiana ny elanelana tokony petrahana sy ny fitondrana ireo fitaovana samihafa ny arivava dia izay no zava-dehibe. Raha sanatry misy ny hoe mandidy zaka misy zahatra amin'ny tranga dia tsy maintsy mandray fepetra tandrify izany na fiangonana anatiny ihany azy. Izay no ilainy fampitaizana. Tokony anamafy ny fepetra ara-pahasalamana avokoa ireo olona rehetra. Ho an'ny fiangonana, tsy mahazo mihoatra ny 200 ireo olona miangona ary tsy maintsy atao ao anatin'ny fanajana ny fepetra hafa ihany koa izany. Mandritra ny fankalazana ny herinandro masina no anaovana ny fiombonan-bavaka fa ilain'ny firenena izany ary tsy tokony ho kivy ny malagasy. Nankatoavan'ny filakevim-pitantanana ny FMI ny fanomezana 27 faingo 4 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny AFEC mandritra ny 70 volana. Anohanana ny programa mpanjakana mahakasika ny fanavaozana ara-ekonomika ity famatsiana vola ity Gaëtan Andretsilavo. Nankatoavy ny filankevim-pitantanana ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny fanomezana 27 faingo 4 tapitrisa dolara ny Madagasikara. Io fanapahan-kevitry ny FMI io ihany no nilaza fa afaka alaina avy hatrany ny 720 faingo 4 tapitrisa dolara ho toy ny fanampiana ny Madagasikara ny volana Aprily sy ny volana Jolay 24 lasa teo. Anampy ny firenena malagasy amin'ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro, ny vokadratry ara-toekarena nateraky ny fisian'ny valanaretina COVID-19, ny ahamaro-toerana ireo seha-piarina sy seha-pamokarana ary ho fanohitra sy fampiakarana ny fahafa-mamokatra ialana amin'ny fahantrana. Tanjona ihany koa ny ampiroborobo ny fampiasam-bola, ny anamafisana ny ady amin'ny kolikoly, ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana ary anamafisana ny politika mpitantanana sy hamarina toerana ny toekarena. Ireo rehetra ireo izay ao anatin'ny fikajiana ny famarina toeran'ny vidinentana sy ny sandan'ny ariary. Raha tsy hivina, ny volana Janoary 2024 no ny farana ny fanadihadiana faha-enina no sady farany tamin'ny fandarana asan'ny FEC na ny facilité élargie de crédit. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny banky foibe ny Madagasikara ny andro ny 7 Janoary 2024. Ary rehefa nisitraka ny famatsim-bola
$7 faingo telo tapitrisa dollara i Madagasikara tamin'ny alalan'io FEC io. Manapirofo ny fahatokisan'ireo mpamatsy vola vahiny ny fanjakana malagasy izao famatsim-bola izao. Maneho ihany koa fa afa-po amin'ny asa vita teto amin'ny firenena ny FMI tamin'ny fampiasana ny vola miompana amin'ny fampandrosoana. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika ao aorianan'izay ataontsika mahakasika ny fanorenana tsy ara-dalàna eny Tanjombato eny eo ihany koa ny fandaminana eny amin'ny tsena ny Koum 67 hectares rehefa avy eo ary. $1 million d'ariary? 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 Ye, satria matoky anao any vola dia manome avance betsaka kokoa anatanteranao tetika asanao. Vaovao, any vola avance eo ny eo hatramin'ny iray tapitrisa ariary tsindriony 10 100 étoiles indies ary mahereza mampiasa any vola azona avance betsaka kokoa. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tambola lehibe miaraka amin'ny Canal Plus. Loka maro no miandry anao zay anao abonnement na réabonnement. $60,000 ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manankery hatramin'ny 1.3 martsa. Les bouquets Canal Plus. Very eto amin'ny fampalalambavao isika. Karazam-bokatra miisa 4 amina taonina maro avy eto Madagasikara no naveriny vondrona Europeana noho izy ahitana tany ireo pesticide izay efa tsy eken'ny tsena Europeana intsony. Isan'izany voamaina toy ny tsaramaso, lonja ary ihany koa ny vania sy ny letchiga. Eto Andriatsilava. Fepetra maro no napetraky ny vondrona Europeana mahakasika ny kalitaon'ny vokatra azo avy amin'ny zavamaniry ahondrana any amin'izy ireo. Novaina ny fepetra farany ambany amin'ny tahan'ny pesticide na ireo fanafody ampiasaina amin'ny fambolena. Arak'izany, misy ireo karazana fanafody tsy azo ampiasaina intsony raha mampiditra vokatra any amin'ny vondrona Europeana isika eto Madagasikara. Ary misy ihany koa ireo singam-panafody izay nahena no ambany ny ta hita amin'ny vokatra ahondrana any amin'izy ireo. Maromaro le tsy azo ampiasaina fa vitsivitsy angamba na tany saiko isan'izany ohatra ny chlorpyrifos na éthyle na méthyle, ao anatin'izany ihany koa ny carbaryl, misy ny phenitrotian sy ny sisa sy ny sisa. Ireo voatanisaka ireo dia mbola ampiasaintsika eto Madagasikara hatramin'izao. Ampiasaintsika amin'ny vokatra atao sakafo na ny amin'ny resaka légumes zany na amin'ireo grain sec toy ny tsaramaso, ny lojy indrindrindrindra. Antony maro no nahatonga azy ireo ametraka ireo fepetra vaovao ireo raha ny fanazavana hatrany. Ohatra amin'izany ny fiarovana ireo mpihinana. Fepetra izay nisy fiantraikany teo amin'ny fanondranana ito Madagasikara. Ny exportation antsika mandeha, tena mbola mandeha aloha izy hatramin'izao fa misy ihany kosa ireo sasatsasany izay tratran'izay fepetra izay dia averin'ny zareo ilay izy rehefa tonga ny aminy. Ny blackes zany izao no tena matetika tratran'izay fa nisy ihany koa ny letchi faraparany teo ary ny vanille. Fepetra ndraisiny zareo io dia ho an'ny firenena rehetra izay manondrana any amin'ny faritry ny Union Européenne fa tsy Madagasikara rery akory no tratran'izy io. Fa itsika malagasy kosa dia mila miomana manaraka n'izay fepetra takian' zareo izay mba hahafahan'ny
fanondranantsika mitoy makany amin'zareo. Karazam-bokatra efatra no efa naveriny vondrona Eoropeanina eto Madagasikara nanomboka ny volana Janoary, raika amin'ny 24 lasa teo, vokatra izay fepetra tsy narahana izay. Tsy maintsy miomana araka izany isika ahafana mamaly ireo fepetra takina ireo, ary koa tsy ampiverina intsony ny vokatra ahondrana. Hoterana manokana ary atao lara-pameana amin'izany ireo mpamokatra. Dia misy ireo fanapaharehana ilay antsoina hoe bonne pratique agricole. Eo ihany koa ny fanapaharehana ilay antsoina hoe gestion intégrée na hoe ady mirindra ozintsika. Dia ireo ny tena atao ho an'ny mpamokatra. Fa misy ireo fepetra fanampiny izay raisin'i Madagasikara. Dia tahaka ny fanaovana fitiliana any amin'ny laboratoire ireo vokatra rehetra ho ahondrana mialohan'ny fanondranana azy sy fanomezana ilay certificat sanitaire et phytosanitaire. Ho tratra ireo fepetra takina ireo raha mitohy ny fiarah-miasa araky ny fanazavana. Isany nanampibetsaka amin'izany ny tetikasa rindra izay vatsiny ny programme indicatif national ny 11e fête vola hatrany amin'ny 700 tapitrisa euro. Ny rindra izay misehatra amin'ny fanatsarana ny fambolena, ny famokarana ary ny fampaharetana ny seha-piariana amin'ny alalan'ny fanatsarana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ahatonga ny Madagasikara aleo tena ara-tsakafo ary amaly ihany koa ireo fenitra takin'ny tsena Eoropeanina. Tafiditra anatin'ny fanomezam-baovao ho an'ireo mpanondrana sy mpamokatra volo fanondrana manoloana ny fitsipika vaovao ikolona ny ara-pahasalamana napetraky ny vondrona Eoropeanina. Misy ny atrikasa izay atao mandritra ny 2 andro eny amin'ny nanomboka androany ary farana ny zoma ho avy izao ny fanoratana amin'ny boky fiaraha-miory noho ny falasan'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka eny amin'ny ministera ny raharaha-mbahiny malagasy. Maro ireo namaly ny antso izay nataon'ny ministera ka isan'izany olon-tsotra vahiny masivo monina sy miasa eto Madagasikara misokatra ho an-daholobe izany eny Anosy. Nanohitantsika ny vaovao kosa indray dia nomena ray volana ny tompona antoka tamin'ny fanotofana tany sy fanondrenana trano tsy ara-dalàna manamorona ny ekopa eny Tanjombato eny. Iroso avy hatrany ny fandrodanana aorianan'ny fimpitona ho ny tompona andraikitra. Iona saina. Vao ny andoha ity asa fanorenana ity ny volana Martsa 2024 efa nampandray ny tompona andraikitra avy amin'ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy niaraka tamin'ireo komuna Rovoakasika dia ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny komuna Tanjombato ny amin'ny tsy mahara-dalàna ny fanorenana ka tokony ampitsarana izany avy hatrany. Nanararaotra ny fiboana nefa ny milaza ho tompon'ny trano ka nanoho ny asa fanorenana ka izao navita trano biriky izao natao toeram-pivarotana ary mbola manitatra trano ny fanamboarana. Nandray andraikitra ny fanjakana ka nanome feim-potoana hamerenana amin'ny laony ny tany-panjakana izay sady toerana tsy azo anorenana. Efa niresaka tsara tamin'ny le tompo-toerana madame Vola nanazavan'le arrêté le didy avy amin'ny fanjakana zany. Nandray tsara izy nihaino tsara ary nanao soni mihitsy manamarina izany. Dia manana ray volana izy zany arak'ilay lalana androdanany an'le toerana mba nomeny fanjakana ray volana izy mba avantage anazy satria mba afaka mirécupérer zavatra izy fa raha tonga dia hoe fanjakana ny androdana an'io tonga dia tsisy raisiny. Dia raha sanatria izy tsy manao zany paviny amin'ny ray volana dia ho avy ny fanjakana anatanteraka izy en personne an'le didy. Tokony efa ho vita ny tetikasany Jirama amahana ny olana amin'ny famatsiana rano amin'ny distrikta Natsimondrano iny saingy voasakana noho ity fanorenana tsy ara-dalàna ity. Ny fanaraha-maso ny foto-drafitrasa manamorona ny renirano kopa izay efa nomeny ny komuna Antananarivo renivohitra ho an'ny Tanjombato. Ny antony voalohany indrindra dia iny toerana iny efa naverina imbelimbely fa l'imageur de l'écupe sady tsy azo anaovana fangatahana tsy azo anaovana fanorenana. Noho izany zany izay rehetrarehetra nanao fanorenana teny tsika tsy resaka iny izy kolokolo ve fa zavatra tsy azo atao le izy. Fiaraha-miasa azo ireo avao amin'ny ministèren'ny aménagement zany koa moa dia edivana natao hoe ireo izay tsy maty manota izay mieritreritra fa tsy azo atao inona. Ao anatin'ny fahisairanana amin'ny rano ny aty Atsimondrano dia eritreretra hoe zavatra intérêt public ho an'ny vahoaka amanetsiny novan'ny olana fisiany zavatra io dia tombotsoan'olona vitsy izay sady tsy manara-dalàna indray ve nomena rarany nefa na izany naty izany ary dia ao anatin'ny fanandarahana tanteraka nantanterahana zany hoe fitadiavana vahaolana izany sady mamaha ny olona be sy ny maro no manala koa ny gabraraka izay nisy hatramin'izay.
araka izany iroso amin'ny fandrodanana ny fanorenana tsy ara-dalàna ny fitondram-panjakana amin'ny volana Mey izao raha tsy mandray ny andraiky ny mpandika lalàna. Ireto farany izay nanelingelina ny asa ny mpanao gazety tonga teny an-toerana ihany koa androany. Monsieur Bondy, afaka mandray kely anay ianao? Miaraka amin'ny huissier? Allô le huissier, andelo. Allô le huissier, andelo. Zany malaza motile arivo. Tsy maneno. Le olona no tena tsy miditra ao izy. Ange tsy malaza afaka sorona koa tena me. Manafaingana ny fahasimban'ny lalana ireo olon-tsotra manampina lalana saika hita manerana nosy ony tompony andraiky ireo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy tokony andraraha ireny ny fokotany sy ny commune voakasika raha ny fanazavana io ny nasaina. Saika hita amin'ireo lalana rehetra misy lavaka na eto Antananarivo na any amin'ny faritra ireo olon-tsotra manampina lavaka miaraka amin'ny vato sy tany. Efa lasa fotom-pivelomana mihitsy ity asa ity raha ny fanazavana ary 10,000 hatramin'ny iray alina ariary isan'andro no azo. Ndraindray ny andramena misy anay daholo zany raha mbola eto anina eto amintsika eto. Ndraindray ny andramena eto madinika besarety isitsika daholo. Mitovy ihany fa ndraindray misy mame dia ndraindray tsisy mame. Eo amin'ny ohatrin'eo amin'ny ankapobeny famely iny? 100 dia 200 dia raha misy mame zay eo amin'ny 5,000 eo faraka amboniny. Ohatra hoe zay zao andro amanao dia raha pitsindray zay mety mijanona kely elaelanay zany le izy fa tsy be ataonay isan'andro. Mampalaky ny fahasimban'ny lalana ireny olona ireny hoy ny taleparitry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy eto Analamanga ka tokony andrainy andraiky ny fokotany sy ny commune voakasika izany. Zany hoe androany izy manototra dia rehefa tonga ny alina dia esoriny tao indray le totofany dia rehefa esoriny tao le totofany dia eo ihany izy miasa raha pitony zany hoe herinandro izy zany eo amin'io lavaka anankiray io tsy dia mety loatra dia tokony mbo jereny ny fokotany akaiky. Misintona mandona bebe kokoa zany ilay tany atotony eo mihoatra n'le lalana misy dia lasa mihitatra le fahamandona kanefa ny fahamandona ny fahavalon'ny lalana voalohany indrindra dia mihitatra ny lavaka. Izay zany angamba fa raha maharimarika tsika amin'ireny olona manototra lavaka ireny dia tsy mekely izy fa melehibe hatrany hatrany. Raha fihezina zany amin'ny teny malagasy dia hoe vaovao na tampina ny tota dia ino no mitarika fahasomban'le lalana manodidina eo, zay ny ara-teknika. Amafisana ihany koa ny fanaramaso ireo orinasa madinika manadio fiara sy moto amoron'ny lalana izay mandefa rano amin'ny arabe ka manafaingana ny fahasimban'ny fotodrafitrasa raha ny fanazavana hatrany. Eo Andotam-penaka kosa ny toerana ametrahana vonjom-baika ireo mpivarotra rehetra teny amin'ny commune 67 hectares araka ny fandaminana avy eo anivon'ny commune Antananarivo. Eny ny varotana ireo mpivarotra eo ampiandrasana ny fahavitan'ny tsena vaovao. Sabrina Rarson. Akaiky ny gare routière Andotam-penaka ny toerana amindrana ivarotan'ireo mpivarotra rehetra teny amin'ny commune 67 hectares. Ny roso tamin'ny fanamboarana ny tsena ny mpivarotra tsirairay avy nanomboka omaly. Manodidina ny 700 hatramin'ny 750 ny isan'ny mpivarotra teny amin'ny commune ary samy ampidirina amin'ity toerana ity avokoa izy ireo. Raha hitinareo nisy kely olana tany amin'ny commune le hoe nafindra tamin'ny arabe mpivarotra indroa taona. Nisy litizy foana zany tsy nety ny riverain etsetra dia mitady vahaolana ny commune nahita n'ity tany ity amindrana amin'ireo olon'ireo mandritra ny 12 volana farafahabetsany fa 7 volana zany ny durée avy tany miasa. Zay zany dia miverina makany amin'ny commune daholo izay rehetra ireo rehefa vita soamatsara ny tsenana. Dia ho fefena tamboho en dur brique fefy manodidina mihitsy zany. Raha izay ny sécurité zany zay ny hoe sécurité. Ny sécurité manam-pavita zay dia ny mpivarotra efa nanana ny sécurité sy ny gardien izy tany amin'ny commune dia reneny aloha no eto amin'ny mankaty zany. Ny délégué no miandraikitra ny fizarana ny tsena isaky ny sampana samihafa. Misy tombony kokoa ho an'ireo mpivarotra ny fifindrana ety amin'ity toerana ity raha ny nambaran'izy ireo.
tamin'ny sabotsy zany zay a no zay délégué amin'ny varitra rehetrarehetra zany no natsony hoe mifindra ety zay dia zay délégué aloha no nandamina tetya ny asabotsy dia nanomboka ny alatsinainy amin'izay a dia natsona daholo ny mivaritra rehetrarehetra dia nyzaraina isaky mivaritra ety ny tena mety aminay no ny teny amin'ny komina azy aka extensionnement lalana zany tsy dia miditra embouteillage. Ankilany nanambara ny tompona andraikitra fa manjavozavo no fizaran'ireo délégué isa-tokony ny toerana ary mbola misy amin'ireo mpivarotra isaky ny alakamisy no mbola tsy nahazo toerana hatramin'izao. Manoloana io iroso amin'ny fanaraha-maso ny mpiandraikitra mahefa eny toerana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia efa mahery ny 500 ny olona maty nanomboka ny voalohan'ny volana febroary vokatry ny fifandonana any Birmanie. Any firenena maro no manameloka ny zava-mitranga any amin'ny toerana fanadina. Manoloana ny herisetra izay mitranga ao Birmanie, ivory tsara-potoana ny alarobia ho avy izao ny fikambanana momba ny fiarovana ao amin'ny firenena mikambana. Tsy ekena hoy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ny herisetra izay miatra amin'ireo mponina ao Birmanie amin'izao fotoana. Nahato ny États-Unis ny fifanarahana ara-barotra amin'ny firenena birmane. Namoaka fanambarana antsoratra ihany koa ny ministra frantsay misahana ny raharaham-bahiny fa manameloka ny herisetra izay mitranga ao Birmane amin'izao. Raha tsy ahivona, olon-dehibe miisa 100 sy zaza 7 no maty ny asabotsy lasa teo nandritra ny fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana raha ny fanambarana nataon'ny fikambanana ny firenena mikambana. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahany ianao nanaraka izany mandro soa sy nadaolo tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Batelma vous a présenté ny vaovao.